fitondrana fandihy teto ny fiangonana dia mijoro foana mivavaka ho amin'ny firenena tsy vozao akory fa hatramin'izay fitondrana ny fandihy teto eny hatramo voanazahoana ny fahalevantena azy dia amin'ity taon'ity moa zany dia mbola mitoetrany zany fijoroan'ny fiangonana zany mivavaka ho amin'ity tanindrazantsika ity ka matetika zany ary fanaohatra amin'izay herinandro milohan'ny 26 juin mihitsy nanaovana ilay fampivavahana ny daty zany misy 15 juin zoma io dia any amin'ny musulman zany ny culte ireo 67 hectare manomboka amin'ny 10 ora ny 16 juin indray koa asabotsy io ary amin'ny adventiste ny culte manomboka amin'ny 10 ora ihany koa dia eny somanandrariny ny 17 juin kosa alahady io dia ny fefikaena manomboka amin'ny 3 ora ao amin'ny kara masina Joseph Mamasina ny toerana anaovana izany izany no atao dia fantatsika hoe zava-dehibe tokoa ny fiankinantsika amin'Andriamanitra araka ny teny hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampo anareo ny zavatra rehetra io zavatra ka tsahantsika fantatra eny amin'ity taon'ity io ny fiankinana voalohany indrindra amin'Andriamanitra no ahefana izany mba hilamina sy indrindra ary mba handroso ny firenentsika ka dia izany mahazava-dehibe ny fampivavahana ny etokopira tafaray korala maro be amin'ny fiangonana samihafa mitamatrona dia mankalaza zany koa ka ankoatra ny ankalazany amin'ny fivavahana ekumenisme ny alahady 17 juin dia manao koa zareo ny 26 juin manomboka amin'ny valo eo amin'ny kianjaben'ny Mahamasina hatramin'ny fanombohan'ny matso zany na défilé dia misy ny hira sandratra amin'ny firenen'Andriamanitra ary fampahirezana malagasy rehetra sy fotoamanantsika rehetra mba hivavaka ho an'ity firenentsika ity mba hivavaka ho an'ny mpitondrantsika sy ny mpanao politika sy ny fikambanana maro mba samy anana zany atao fitiavan-tanindrazana marina zany ary samy angetaheta ny fahafahana avy amin'Andriamanitra mba hahafahan'ity firenen'ity koa amin'ny gejany satana rehetra malaza zao zany club satanique zany dia ampahafantarina antsika hoe Andriamanitra mahery izay efa eo ambany fitoeran-tongony ny asan'ny maizina no mampandresy antsika dia izany ho etaentan'ny fiangonana mitona ny olona rehetra hifikitra amin'Andriamanitra hivavaka amin'Andriamanitra izay revana nazo ambara mikasika ny culte momba dia matso mety firy eo ny fandrifilaminana andrainjara dia misy zavatra hiavaka manokana avy aminy ny maso zao eo amin'ny 2 sy 700 sy arivo ny clou-papier zay ny motorisé moa le mitaingina chevaly moto le blindé reny raika ambinipolo sy 500 ny olona ny tomobile moa 20 ny fiara mifony vy 7 ny fitaovana ohatran'ny canon taopedina moa zany efatra eo ny fitaovan'zareo amin'ny génie le mpanao lalana misy anankiroa le mpitondra n'ireny engin reny misy anankitelo ny bateau na vedette na le lakana misy anankitelo ny moto 20 ary ny alika pisody reny anankiroa reny moa zany champion le fitaovana eo ampelantanany tany filaminana fosiny pasy hoe fitaovana rehetrarehetra zay anana lehibe ny afento en présidence ny fanasana dia misy ny fanasana an'ireo masivotany tsisy nanavahana izy ireo naray ary efa misy ny mamaly efa misy ny manontany hoe inavy ny zavatra isesy karazany ivo vita dikan'izay zany efa ho azy misy ary areo mbola tsy naneo ny présentation lettre de créance any Andriamatouflo maniry ny teo eny dia mangataka izy ireo amin'izao fotoana izao ny any afanganana ny fanehoan'ny présentation de lettre de créance ahafahany manatrika ny
ny lanonantsika amin'ny fahaenina amby roapolo Jona. Izy araka ny vola azoko zay manana andraikitra lehibe zany ny mpanao gazety amin'ny fampitana le vaovao amin'ny fanombanana ny olona rehetrarehetra mba hankalaza amin'ny fomba mendrika ny fety-pirenentsika. Manantegna anareo zay satria raha daholo anareo io anabavy manomboka androany angamba samby hiala isalahy atsika hankalaza ny fety-pirenentsika amin'ny fomba mendrika ary araka ny tokony ho izy. Raha tsisy angamba ny famotaniana dia mankasitrika sy mankatelo ianareo nasaina zay zahay ka izy ty fa misy ny tokotrano ka manasa atsika angamba omeko an'zare angamba ny fitenenana angamba fa samy amin'ny andraikin'izay tokony tanify azy moa zay dia omeko an'zare ny fitenenana. Dia tsotratsika toeranatrika izo famelabela zao ny ministère de communication ko dia manasa anareo hiala hitarata kely zavatra kely dia kely any ny lomana fa dia tsy kely ahiratra moa no avoaka zany.